mbola ampitombona ao amintsika hatrany ry havako ny fahasoavana sy ny fiadanana fa amin'i Jesosy Kristy tompontsika ary ny fahalalana tsara avy amin'ny fanahy masina. Dia mampahery reto mpanompon'Andriamanitra ireto hatrany sika ry havana amin'ny asa lehibe izay ataony dia ny fananganana ny fiangonana ary misaotra azy ireo ihany koa izay manampy antsika amin'ny fitoriana ny filazantsara ny Jesosy Kristy ka tonga eto izy ireo noho izany dia ampianatra antsika mba ho beloha amin'ny tsara. Ny Efesianina 5 ny 9 ka hatramin'ny 14 ka hivelatra manoloana antsika. Efesianina 5 ny 9 ka hatramin'ny 14. Banjina hatrany sika ry havana ny lohahevitra manao hoe manazava ny mpino ny tompo. Zavatra malaza ry havana ankehitriny eto amin'ny firenentsika ny vaovao tena mandeha dia ny mahakasika ny fifidianana solombavam-bahoaka. Samy mampafantatra avokoa ny kandida tsirairay ny mahakasika ny aminy laharana hoentiny ny antoko izay miaraka aminy ary mampafantatra ny mahizy azy rehetra mihitsy azy mba ho lany rehefa tonga ny fifidianana, mba ho fantatry ny maro. Fa mampametra-panontaniana dia izao ry havako, so maika ny olona ny ahafantatra ny zavatra mety miova sy ny mandalo, mety hivadika raha-pitsorafaka pitso izay tsy aharitra mihitsy, fa mahafantatra ve ny fiangonana sy ny kristianina hoe manao ahoana ny olona mitondra ny fanahin'Andriamanitra na ny fanahin'ny masina izay miankina amin'Andriamanitra. Andeha omentsika lohahevitra izao afatra izao manao hoe ny olona manana ny fanahy masina. Ira roa avetrany no ataon'izy ireo tonga ilay andro ary ny ira faharoa dia hoe hoderainany. Di firuana di
tsiaro fitaly. Jesu no itorina fa izy ndona tsiaro fitaly. afatra voalohantsika riavana dia izao ny olona manana ny fanahy masina dia olona mahalala ny sitrapon'Andriamanitra. Eo amin'ny andinin'ny fahafolo no ahitantsika izany. Ihany koa nefa nambarany eo amin'ny andinin'ny fahasivy manao hoe fanovokatry ny mazava. Ny hevitra izany dia izao hoe novokatry ny fanahin'Andriamanitra. Ny olona manana ny fanahin'Andriamanitra dia tokony manana ny toetra ny zanak'Andriamanitra. Ka zany nanambarany eto fa ny olona manana ny fanahy masina dia mahalala ny sitrapon'Andriamanitra.
ary jerentsika ny eo amin'ny andininy 10 ry havako izay milaza manao hoe mamantatra izay ankasitrahan'ny tompo. Ny olona manana ny fanahy masina dia mamantatra izay ankasitrahan'ny tompo ka toka mahalala izay sitrapon'Andriamanitra. Ny hoe mamantatra eo ry havako raha jerena ny teny grika dia hoe dokimajo izay nazahoana ny teny hoe document. Zany hoe ny olona manana ny fanahy masina dia mitahiry izay rehetra sitrapon'Andriamanitra nambara taminy sy reny ary hitany teo amin'ny fiainany. Fa ny mamantatra ihany koa ry havana dia izao manavaka sy manapirofo izay sitrapon'Andriamanitra. Zany hoe ny olona manana ny fanahin'Andriamanitra na ny fanahy masina zany dia tsy manavaka fotsiny izay sitrapon'Andriamanitra amin'ny sitrapony Satana, fa manangona izany mihitsy ho tonga fananana, ho tonga tahiry. Ka rehefa mitranga ny zavatra iray eo amin'ny fiainana, misy toe-javatra mitranga, dia mahafantatra avy hatrany ny olona manana ny fanahy masina manao hoe sitrapon'Andriamanitra ity na tsy, tahaka ny mamadika document sisa. Fa tsy isak'izay metsika dia nantany foana hoe sitraponao Andriamanitra ve izao. Fa ny tena olona manana ny fanahy masina dia mitahiry, tsy manangona fotsiny fa mitahiry ny sitrapon'Andriamanitra. Ary zany nolazain'ny Tesalonianina 2:5 manao hoe fantaro ny zavatra rehetra ka azomafy izay tsara. Ny olona efa nandray ny fanahy masina no afaka mitahiry ny tsara. Ary zany nolazain'ny perikopantsika teo, rehavana malala rehetra amin'ny tompo, sambatra isika fiangonana. Ary mila tsapantsika fa sambatra mihoatra n'izao tontolo izao ny kristianina izay mitondra ny fanahin'Andriamanitra, satria efa nomena ny fanahin'Andriamanitra ka afaka manavaka ny tsara amin'ny ratsy. Ary tsy hoe afaka manavaka fotsiny fa nomeny fahefana sy fahafahana isika kristianina izay mitondra ny fanahin'Andriamanitra mba hitahiry ny tsara fa tsy hitahiry ny ratsy. Hitahiry ny tsara izay tsy mety simba sy tsy mety lo, hitahiry ny tsara izay tsy mety arafesina ka hianavaka ny tsara sy ny ratsy izay mety endriny ivelany fotsiny mamitaka. Fa ny zavatra tehirizitsika dia zavatra tsara, tsy mety lo, tsy mety simba. Fa tsy tahaka n'izao tontolo izao mitahiry zavatra mora lo sy mety simba, sy mety arafesina izay mikiky mangina, mahatonga homamiada ny fanahintsika ka mahatonga fahafatesana sy tsy fahavelomana. Sambatra isika fiangonana manana ny tsara, nomen'Andriamanitra ny tsara fa tsy azontsika donoina koa ry havana eto dia izao navelan'Andriamanitra iseho amin'ny fiainan'ny mpanompony mihitsy, na ny sitrapony na ny tsy sitrapony, mba hanavahan'ny olona manana ny fanahy ny sitrapon'Andriamanitra. Fa mampametra-panontaniana dia izao ry havako, tena mihazona mitahiry ny sitrapon'Andriamanitra tokoa ve ny kristianina ankehitriny? Mitahiry ny sitrapon'Andriamanitra sy ny fahamasinana ve ny fiangonana ankehitriny? Ny tokantrano kristianina izay namasinina fanambadiana teo anivon'ny fiangonana nentina teo anatrehan'Andriamanitra, mitahiry ny fahamasinana ny tokantranony ve izy ireo? Sa herintaona roa taona ihany ny masina fa ny aoriana feno fijangajangana sy lotona amin'ny zavatra maro isan-karazany ka maloto ny anaran'Andriamanitra? Move isika tena mitahiry ny fahamasinan'Andriamanitra ao anatin'ny maha-kristianina tsika? Sa nanavaka fotsiny ihany isika dia navelantsika andeha reny, mety nitahiry ihany sika, fa rehefa tsy nanaraka, tsy mifanaraka amin'ny fiainana ankehitriny sy mifandrosoana dia naritsika izany. Ary raha miresaka tsika mahakasika amin'ny protestanta tany am-boalohany dia miongana tsompandray fanasan'ny tompo izay mihome ao anaty fanipoam-pivavahana na ny toriteny. Ary ny famerenana azy ho mpandray fanasan'ny tompo dia mandalo tsangatana ny mpandray, ka raha lany dia miverina izy, fa rehefa tsy lany dia mbola mijanona tsompandray ihany izy. Fa ankehitriny ny fiangonana tsy izany, fa ny fiangonana indray ny mikomandy ny fomba fiteny, ny toriteny mety amin'ny fiangonana. Ka rehefa tsisy mampimetsimetsiketsika dia lazaina fa tsisy aim-panahy. Vao mivavaka any amin'ny fiangonana misy toriteny metsiketsika taty avy nahitany Jesosy, kanefa tsy ny tena tenin'Andriamanitra ny tehiriziny fa mifetsiketsehany ivelany izay mety lo sy mora simba. Andehantsika ry havana tena hanavaka sy ka hitahiry
ny sitrapon'Andriamanitra atonga fiainana ao atsika sy fahavelomana ao atsika ary andramantsika sahady zany mba hahafantaratsika ny tsirony fiainana mandrakizay dia mbola eto an-tany. Ira manaraka misy fiainana tsara ray arovony zanakao. Dia pana miditra karakunulena de tukabatenso paisi andrayana isi tenana tsara anekotram paradisa miditra sini butona kararotenso papetram terana Jesosy no lalana sy vava dia pana miditra karakunulena de tukabatenso paisi andrayana. Le piano po nuatul printup le panasaban mit na pandus dosti ki barak kis liturin dosas mun sals na char pizalin nara kanda naman tet bazatan azum piadan mare pa anadan tran rai sana panemas na men azamana laftan tupono so wenno di pere de vicente spree ut tupone penat sketi rai sana panemas na men azamana laftan tupono so wenna Tenana tsara nekotram paradisa miditra ini kutona kararotenso pamovetra terana fa Jesosy no lalana sy vava dia pana miditra karakunony anao de tongabatenso fa izy nandray anao misy tenana tsara nekotram paradisa miditra ini kutona kararotenso pamovetra terana fa Jesosy no lalana sy vava dia pana miditra karakunony anao de tongabatenso fa izy nandray anao. Mipuasa di patu basa de marina pantu neva matam nyas fidalin stiava nieno no itam panjirina kaya no trebe nuande ibarali pasa ayam jawan jaw menien so pantum dia now e pele caso dinazit mare proof dire zava deva vita Sarayo funzeu so funzeu ayo aruviti zanaka azavela ivendalana famaro ireo fakapanay kamira andrendrikany sanam rayo aruviti zanaka azavela ivendalana famaro ireo kapanay
famila andendrika nisanao nambaratamintsika teo ry hava ny olona manana ny masina dia mahalala ny sitrapon'Andriamanitra izay mitahiry ny sitrapon'Andriamanitra. Ny havatra faharoa dia izao, ny olona manana ny fanahy masina dia mandray andraikitra amin'ny hafa. Eo amin'ny 140 no miresaka izany, mandray andraikitra amin'ny hafa. Ny 120 monja ry havako dia efa mahafeha ny olona manana ny fanahy masina ny tokony handray andraikitra amin'ny hafa. Dia efa malaza ny sahady eo 120. Ny andraikitra mila raisy ny olona manana ny fanahy masina dia mananatra ny olona ao anatin'ny maizina mba handeha eo amin'ny mazava. Ny hoe mananatra eto ry havana dia izao, milaza ny adosony ary mandresy lahatra azy mba hiala ao amin'izany ka hiaina ny fahamarinana. Ary zany ny ambaran'ny Lioka 2:17 ny vakina teo hoe ny olona efa mazava dia tsy tokony hanafina ny fahazavany fa tokony hamirapiratra mandrakariva eo amin'ny hafa ka tonga amin'ny tsilo ny hafa andehanany amin'ny fahazavana. Fa amin'ny fotoana ananarana na andraisana andraikitra amin'ny hafa dia izao, mazava tsara ny lamy mapetraka Jesosy eto izay soratan'i Paoly ho an'ny fiangonana ao Efesosy. Fa ny olona mandray andraikitra amin'ny hafa
dia tokony tsy manana firaisana aminy amin'ny asany maizina zay tsy mahavoka-tsoa. Ny hoe miray amin'ny asany maizina tsy mahavoka-tsoa dia izao mandray anjara amin'ny asany maizina. Mazava tsara ny andika ny dika teny fototra azy manao hoe miaraka mandray anjara aminy. Izany hoe ny olona manana ny fanahy masina mandray andraikitra amin'ny hafa dia tsotra ihany, tsy mandray anjara amin'ny asany maizina eo amin'ny fiainan'ilay olona andraisany andraikitra sy anariny. Ary eo dia ambarany fa ny olona tahaka izany dia tsy havoka-tsoa. Andika ny dika teny fototra azy dia hoe momba. Izany hoe ianao na mitondra ny fanahin'Andriamanitra azy kanefa tafalatsaka ao anatin'ny asan'ny Satana sy ny devoly, tafahombona amin'ny Satana sy ny asany maizina, dia tsy afaka hamokatra ao anatin'izany mihitsy Andriamanitra. Ary aza diso hevitritsika ry havana ka hanao hoe misy vokatra io. Fa rehefa tafalatsaka ao anatin'ny asany maizina isika dia mety hisy vokatra tokoa fa tsy vokatra avy amin'Andriamanitra. Vokatra ratsy, vokatra mamono. Ary zany ny lazain'ny salamo fa 7:20 ny andininy voalohany, raha tsy Jehovah no manao ny trano dia miasa foana ny mpanao azy. Andriamanitra ny tompon'ny vokatra ka aoka sika iray aminy anaraka ny torolalana rehetra ataony rehefa manao ny asany. Ka raha nanatra ny hafa no raha ny tompony olona mitondra ny fanahiny ankehitriny dia aza miray amin'ny asany maizina, aza mandray anjarany amin'izany. Fa mila tsaroantsika ry havana androany fa zany ny lakile amin'ny fahombiazana. Dia ny olona mandray andraikitra izay miankina amin'Andriamanitra fa tsy miray amin'ny Satana. Ary raha mindrandra vokatra tsara ianao dia mitandrina mandrakariva amin'ny fitondrantenanao tsy ho tafalatsaka ao anatin'izany firaisana amin'ny Satana izany. Ary raha toka tanteraka ao izany dia vokatra tsara no raisinao. Nen'izao tontolo izao mety hamokatra be, vokatra be dia be, fa vokatra tsy mitondra soa azy fa hitondra fahoriana, vokatra mamono azy sy mitondra fahafatesana. Fa ny vokatra raisintsika avy amin'Andriamanitra dia mety kely ny fijerintsika azy fa sahaza. Ary vokatra mitondra fahavelomana sy fiainana mandrakizay. Ka mifalia amin'izay vokatra omen'Andriamanitra. Fa vokatra hitondra fiadanana ho anao io. Mitandrema ry havako eo anatrehan'izany amin'ny fananarana ataontsika ny hafa, aoka tsy iray tsikombakombaniny sika amin'ny asany maizina, aoka tsy sika indray no sotomin'ny Satana mba hiombona aminy, fa tena tafajoratra amin'ny farantsika. Fa mampametra-panontaniana ny fiangonana ve tena sa manapotsitra ny tsy mety ataon'ny olona, manapotsitra ny tsy mety ataon'ny firenena sy ny mpitondra fanjakana, sa manafo sa fotsiny mandondoka mba azo fanampiana. Fa ny asa ataon'ny fiangonana satria mitondra ny anaran'Andriamanitra, nomena ny fanahin'Andriamanitra, dia mandresy lahatra azy ireo hiala amin'ny faharatsiana ka milaza ny tsy mety izay ataony. Fa ny mampalahelo anie dia izao misy ny fiangonana, misy ny mpitarika fivavahana mpitandrina mba samaneho izany, fa ny fiangonana indray no manenjika azy. Manao hoe inona zay io, toriteny politika izany, toriteny misy ambadika izany. Fa ny olona manana ny fanahin'Andriamanitra dia mifanampy amin'ny fandraisana andraikitra amin'ny hafa mba azahoantsika misantatra sahady ny fanjakana dia mbola etỳ tany. Fa eo amin'ny andinin'ny fahasivy ry havana ny amaranana izao afatra izao dia izao misy toetra zay tsy maintsy ananan'ny olona mitondra ny fanahin'Andriamanitra ka mandray andraikitra amin'ny hafa. Voalohany dia izao fa ny vokatry ny mazava dia ao amin'ny fahatsarana rehetra. Ny olona mandeha mananatra ny hafa mitondra ny fanahin'Andriamanitra zany dia olona tsara fanahy, olona tsy be treritrerona, olona tena hiteny amin'ny atsarany toetra rehetra ka manana faharetana izy. Fa ny faharoa dia izao ny olona mandeha mananatra ny hafa dia mitoetra amin'ny fahamarinana, manana ny fahamarinana. Ny fahamarinana lazaineo ry havana dia izao fahamarinana tsy hedikevitra, sady fahamarinana eto amin'izao tontolo izao ny fahamarinana iken'Andriamanitra, toy ny hoe 3 ampiana 3 mihira 9, 3 analana 2 mihira 1. Tsisy hedikevitra zany, marina zany,
fa eo ambany dia tsindriny ihany koa hoe ary fahintsina. Io fahintsina io dia midika manao hoe mety diso zany amin'izao tontolo izao fa marina amin'Andriamanitra, ka tsy le marina eken'izao tontolo izao ihany no ambaran'ny olona manana ny fanahin'Andriamanitra, fa mety lavin'izao tontolo izao fa eken'Andriamanitra ka hijoroana dia hianatra hatramin'ny aina hitondra amin'ny fahafatesan'ny nofo azy, dia samy joro ny olona mananatra ny hafa. Ry fiangonana havako, andaontsika tena hitahiry ilay sitrapon'Andriamanitra ka sa hijoro andray andraikitra amin'ny hafa, fa izany ny tena kristianina izay tsy ho lavin'i Jesosy Kristy amin'ny fitsarana farany. Amen. Ira farany Tompo veloma. Natuna Ramielita Itutanang Yasanawa Fayang Malala Anonya Sanawa Tupuo Azavela Ukiri Pamanandana Tupuo Ifavunu Natsunawa Ramielita Itutanang Yasanawa Fayang Malala Anonya Sanawa Tupuo Azavela Ukiri Pamanandana Surya minai, di te karati
Entokory avana tompo alohanay anaovanay ny hira veloma dia tsy hainay ny tsy akasitraka, tsy hainay ny angina. Rehefa nandondony izay dia novoainareo, rehefa tonga izay dia nampandrosoanareo ka tsy hitanay ireo tompoko za ny ray aman-drenay ho antsika kristiana tsy akanavaka satria nahatongavanay teto dia ampifaliana tokoa ary nandraisanareo anay teto koa dia ampifaliana tokoa ka dia makasitraka makatelona re tompoko ilay Andriamanitra manankaream-pahasoavana anay hitaso ombanareo tsirairay avy mba misy olona veloma ty mba atolotray ho anareo tsirairay. Dia veloma no andeha apetraka, veloma no atolotra fa lava be le resaka, veloma samy tsara mbola ifankahita aneriana kely dia hotoizantsika amin'ny fomba mahafinaritra dia ataovy am-poly hoe rainay izay ny an-danitra zay re mivitanay fa rasin-dramatsiaro any abelohany dia mba tazatazamo isaorantsika betsaka ilay tompo lehibe ho azy irery ihany ny voninahitra anay. Makasitraka makatelona tompoko. Eo an-tananao. Eo an-tananao Jehovah. Tanana Jehovah unifiainako Ratujati sarutra tena bara Namurana sarutra Tidalana lupaku Matujanawau Yanonu tujiku Aminatio hari ni vuni na ita madakiza tuisa pojeza ni uta kanubana kaune silaza hari ni vuni na ita madakiza Aminati ubau ikiaina kumandu ewa pena tanana maniti
tehaka mafy be tsika ho voninahitra Andriamanitra. Ho azy Andriamanitra ny voninahitra. Amen.